Ito ang mampiasan'Andriamanitra fitanana ny olona. Ny tsy fanomezana zavatra be avy hatrany satria fatana fa tsy araky ny sainy sy ny maha izy azy. Ary marina zany amin'ny fiainantsika rehetra satria ny zavatra be ilay pitosaka dia mampizaraotrana ny sain'iray manontolo ka na dia amin'ny tokony marina dia tsy mahatonga izany, na mandeha amin'ny fahitiana dia tsy lasa amin'izany fa miova ny zavatra rehetra. Ka dia fianarin'Andriamanitra hizatra amin'ny zavatra kely indrindra ny fisainan'ny olona ary mitombotra kelikely hatrany. Izany nampianaran'i Jesosy ny vavaka ny amin'ny hanina sahaza fa ny anio nasainy naratahana ny apitso Andriamanitra mahalala azy. Izany mahatonga mpanankarena tamin'ny andro Jesosy nalainy ohatra. Ilay nanankarena be dia namborona ny zavatra rehetra ary nanitra ny tany trano hitehirizana azy ka nandahan'Andriamanitra rehefa avy eo. Ka hiditra ve Andriamanitra? Nahoana tsy mba men'Andriamanitra ny zavatra rehetra ilay voateraka ny olona ray? Tika hiditra Andriamanitra. Fa ny fanomezan'Andriamanitra Jesosy biby dia manana hery mitovy lenta aminy. Manana hery mitovy lenta aminy ny fanomezany soa sy sabidy. Azany mahatonga ny olona hivavaka amin'ny masoandro, hivavaka amin'ny kintana satria hederiny fa tena Andriamanitra kely ireny. Ka ny arena bindry mitosaka dia mitondra ny olona hanana amin'ny fahefana sy amin'ny maha izy azy amin'ny fiainan'iray manontolo. Ka hoy ny fiteny matetika eritsery hoe tsy misy tsy vita amin'ny volana. Ary isika tsy ilazaina an'izany fa marina izany fa tsy misy olona tsy voavidy ny vola eto amin'ity tany ity. Fa io arakaratry ny olona misy azo vidina amin'ny vola 2,000 miova safidy, misy tsy azonao raha tsy amin'ny nanapakisany. Ka raha misaka miliara ny saina sy ny eritreritry dia sarotra ny olona ty hivadika amin'ny zavatra efa mahitsy raha tambazana vola tahaka izany. Ary izany ve ny fototrotanana eto amin'ny tany rehetra izay misy olombelona? Ka ilazany foly tamin'ny Timoty hoe ny vola ny fototry ny ratsy rehetra. Andriamanitra kely ny arena sy ny vola. Kanefa tsy kely natao zandron'Andriamanitra kory fa natao mihoatra no Andriamanitra azy. Tsy vitsy manolotra ny tenany ho vavony Satana mba hanakarena. Ary no an-tsainy maro dia ny hanakarena tampoka satria hoy fitenintsika malagasy hoe ny vola no tratrotsaina, ny vola no maharaka. Ka rehefa be ny vola dia tena Andriamanitra mihitsy izy. Tena Andriamanitra mihitsy izy. Hitantsika ny fiainana andavanandro zany ary tsy zoviana amintsika seriny eo amin'ny fiainantsika. Eta dia isika izao azy tsy maintsy efa misy fahalavona ihany tamin'ny fotoanandro ny ainana noho ny vola. Mesy ohatra masina meny Jesosy anarana hoe mamona itsy kero. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy ny mamona ianareo. Ity zany ny sampitenany samy matanjaka indrindra amin'ny fiainan'ny olombelona. Tsy makany amin'ny dadarabe ny kristianina amin'ny ankapobeny, tsy mitana fanafody amin'ny ankapobeny
fa eo anatria vola dia mandeha takono ny akabiazam-beky ka avy amin'ny alalan'ny vola azy sy ny arena maty maindray tena ho am'fantokotampy tanteraka ao fa maty farena maro isan-karazany izay fatatsika malagasy votry misy oabolana malagasy izay amin'ny lafiny iba no ilazana azy ka io oabolana manao hoe zay mangalatra tody dia angalatsiny angalatroby ka rehefa nangalatra zavatra manoka amikely ianao sy marina amikely ianao dia ny mahampanota sy hery fotana dia mampitombo an'ino ny zavatra lehibe dia lehibe ka tsy ampoizinao fa lasa fa mampibanty vola anankiray amin'ny fotoana tsy ampoizinao inona moa le mahatoky amikely mahatoky amikely dia izao efa ampianarina ny fiangonana sy ny kristiana fa zay rehetra ananana dia avy amin'Andriamanitra ao kovelona tsara amin'ny fotika sy tsy fisainatsika izany zay rehetra ananana dia avy amin'Andriamanitra daholo fiangonana natao halala sy olona miamo zany fa ny eglisa tsy mahalala fa na ny azy koa azy dia avy amin'Andriamanitra daholo fa izy tsy mahalala fa ahodin-devoly any koa azy izy hatramin'izao aloha fa ny kristiana ny fiangonana dia nomen'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay eo an-tanana na nahoana eny fitatanantsika zany zava-dehibe men'Andriamanitra zany mety tsy ho marina amin'ny tena ny olona anankiray amin'ny fitatanany zavatra eo an-tanana raha milanina tamin'ny fitiavan-tena daholo ny fanomezan'Andriamanitra tsy niderena ny ahy dia izay indrindra no anary soatra masina izay no anary soatra masina tsy nijery ny ahy fa tena ihany hita raha izany nandaninao fananina amin'Andriamanitra anao dia izany indrindra no ahitsy ka jerain'Andriamanitra ny olona amin'izao tontolo izao amin'ny fomba fitantanany eo amin'ny zavatra eo anatreny satria ny mamona rehetra na ny fitotovola eran'izao tontolo izao hatramin'ny taloha dia tsy ho aro ny fantatra daholo ny fahamarinany lazain'i Jesosy mamona tsy maro na mivolatonao rakitra azy rehefa hitona tany mety fa avy mangaro posy nao izay tsy mahamarina azy ny zavatra nananao ohatra anao mividy vocateur ianao mety tobilon'olona tany an-tananareo mipiesinao io tsy maro miaina amin'izany isika kanefa hitan'Andriamanitra zany ka eo anatrehan'izany zavatra rehetra zany no ananaran'i Jesosy fa rehefa ohatra isika ka tsy mahatoky amin'izay feoanana eo am-pialantanana dia sarotra ny hanome loatra sarotra no amin'izan'Andriamanitra anao fitokisana amin'ny zavatra lehibe kokoa amin'ny fiainana andavanandro ary mety zany indrindra na ny fahaseho fa ny fahaseho raha nanisy an'i Jesosy dia ny hoe mety hiteny amintsika manao hoe iza ny olona tsy mila vola mety miteny araky ny oabolana azy koa fa sy hoe ny volana angandro le tolontsaina na fihinona ny tetenenan'i Jesosy eo an'izany fa paka mamvola ny fahaseho ary paka mivola dia anisany efa zary fikaramana sy fitadiavana zavatra amin'ny hafa ny fivavahana atao etsero eny an-dalambe sy maro samy hafa ka tsarain'i Jesosy izy ny amin'izany toerana misy azy zany rehefa tsarain'i Jesosy izy dia hitantsika fa miary azy
fitiavam-bola izay ho anatin'izy io ary ny vola hoampy anaovan'iny raharaha itsero mba hananany harena sy maro samihafa eo am-piarahana ka dia anisan'ilay lazaina amin'ny teny hafa hoe mpiatsara-belatsy ny fahaseho araky ny fidirin'i Jesosy azy sy ny ilazan'i Jesosy azy. Nahoana moa ny fahaseho no tafiditra lalany amity? Tahaka olona rehetra ihany koa izy izay fehiteny raha teo, fa no taotry olona rehetra izy, te hanana fahefana izy, te hanana voninahitra izy sy maro samihafa. Ka lazain'i Jesosy fa izany fiheverana izany dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Izay very olona ao ambony dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Maro zany lehibe tao ambony fa ny kristianina sy ny fiangonana mandrika ny soatra masina dia ampianarina sy beazina araky ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny zavatra ao ambony sy ny zavatra tokony ambony.